dimy amby roapolo dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray mpanaraka amin'ny fandarana Akon'I candidat larana fa 520 gaga angambonareo eto ay totry ny taraiky le izy a tsy hoe taraiky le izy fa hitantsika teo alohan'ity fandarana ity a fa nifampitana mivantana ilay atievitra na débat izay nitao ny candidat larana fa 520 dia tsy maintsy ahoana moa tsy andefasana an'ireny manareo e ary hitantsika ny candidat fa tao tsara mihitsy ya dia ahoana ny tsy sorana anareo a tamin'iny androany iny ahoana ny fomba tsy sorana anareo teo zay niantso hoe tongava amin'ny sabotsy fa na niantso teo isan'andro ary zay ka tsy tonga nareo a dia tsy nisy dikany fa nareo a dia tena hita tokoa ny fiaraha-miasa misy eto amintsika izay niantso a dia ianareo tonga dia niaraka tonga tao amamasintsika ary dia ambiance tsy sotra zany tena teo ny eritreritra hoe tena efa nisy olo loatra reny ve tao amin'io kianja be mamasina io feno iboka maximum ozy ny fiteny zay a tsy ho be resaka fa mampiseho antsika hoe inona ny ambiance anisy tao a dia jerevany fiatanany olona ao jereo tsara fa nisy ny karakara zay zao nyteny tao anatin'le izy hoe mitondra sakafo maivamaivana fa tena nahitan'le olona nitondra salade de pâte frity sandwich tena ozy hoe ary tena miainika ile olona tena manaraka toromarika akaitsika andao ny arahantsika ny sary zao dia zao araka ny hitantsika zao a dia tia amin'ny faradobokatsika landada hitantsika amin'izao a ny fiatanan'olona eto fa tena hitanareo hoe tena resilahatra ary efa mahafantatra tokoa fa 520 le numéro firy le numéro zay ny tena aminareo a fa raha faradoboka tsisy otrany tamity zao a hiezaka antany olona hoe ahoana fihetsem-pony zareo 520 le numéro zay a antany olona dia rehefa avetsika miveriny eo zay moa zany dia fitiavanay an-dadana manokana namoronanay an'izao akanjo zao dia zay ihany nanjaitra an'izao akanjo zao a tsy nitambazana vola fa mifonay manontolo fe fitiavana ny dada sy fitiavan-tanin-drazany dia zay ny namoronanay an'izao akanjo zao dia niara-nirony zay nakaty moa no fitiavana ny dada sy ny tanin-drazany zay atao an-trano ihany nanjaitra anazy mbola tsy nisy angamba nihetsika goavana ohatrohatran'izao teto amin'ity toeranyity ary tena nisongadina ny androany ny zavatra lehibe dia ny fahitana nyreto vahoaka marobe analikisa tonga eto mahamasina amin'izao fotoana zao ary ny tenako dia manetana ary manainga ny vahoaka malagasy ray manontolo hividy an'ny président Ravalomana ny numéro 25 satria tsisy avita amin'ny Madagasikara afa-tsy ny numéro 25 raha ny fahitana azy amin'izao fotoana zao Sabotsy mihitsika fa tsy nizaraina no finiavana sy ny fitiavana manentana tsika mba hifidy any dada akitsy-po ampitiavana dada ihany no mahavity tsisy mahasolo azy zany eo oke faitsike manentana tsika rehetra zany amin'ny 7 novambra aza miala amin'ny dada azana ihany ny sakafo nentinay zany a makaronina sy na mayonnaise sardine dia miaraka ny ovy ovy endasina ny anentanako atsika vahoaka zany a dia mba hifidy any dada amin'ny 7 novambra satria izy ihany a no vahaolana hanafitra amin'ny firenetsika numéro 520 Netantsika rehetra ho avy hifidy amin'ny 7 novambra dia tsisy afa-tsy ny 25 any no fiditsika marika Ravalomana zay fa dia tongava maro ary anetanantsika pomba ny dada zay natsapa fa be da be ny sovitany a zay natsapa koa fa maro ireo tetikasa ny tanterany nefa nyroavana tampoka tamin'ireny fanonganam-panjakana reny ko amafisy ko androany tongava antsika hifidy any dada laharana fa 520 amin'ny 7 novambra dia manasa antsika rehetrarehetra tsy hanadiny tsy hijanana trano
any amin'ny pompirenena fierté nationale fidio marika ravalomanana raha 5 Asany ifidy amin'ny dada amin'ny 7 novambra 2018 avy izao. Samitsika miambina amin'ny bureau de vote-tsika mba tsy mosy parany sasany. Firy le numéro fiditsika amin'ny 7 novambra 5 Tsy maintsy andady. Entana daholo ny olona mba hifidy amin'ny dada amin'ny alarobia fa 7 volana novambra. Aza miala amin'ny dada amin'ny 7 volana novambra amin'ny mpivarotra rehetrarehetra aty Antananarivo rehetrarehetra. Zay mantsy mba teneny. Entanantsika rehetrarehetra hifidy amin'ny président Ravalomanana amin'ny 7 novambra dia tsisy miala amin'ny dada. Gaga daholo mifidy. Mandantsika zany hifidy anarana fa 2020 amin'ny 7 novambra fa raha anarana 2020 roarotsaka ho dia lantada. Manentanatsika hifidy amin'ny dada amin'ny 7 novambra. Firy ny tohanatsika? Iza le tohanana? Firy le numéro? Toromarika! Premier tour de vita! Miantsoantsika zany amin'ny larobia 7 novambra hifidy amin'ny dada. Raisina amin'ny bulletin manisa enina avy aty ambany. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zay tsy mifidy manena. Ejerena ny ao ambadika misy soniany délégué amin'ny bureau de vote anankiroa. Enina avy any ankavia. Enina avy any ankavia dia avalona le izy dia avalona dia aforitra dia aforitra dia alatsaka. Hitantsika amin'ireny ny fiatanan'ny olona ary to dia naredona mihitsy vao nahita ny caméran'ny MBS zareo dia oay lantata tena naredona dia naredona eto dia manomboka androany vity ny faradoboka teto Antananarivo fa ny kandida mbola andeha hitsidika ihany fa izao le izy ry zareo amin'ny 7 volana novambra alao taoko hoe amin'ny larobia andeha hifiditsika ao dia efa mivonona daholo tsika rehetrarehetra zany hoe teneniny manodidina anatony moramora mihitsy dia resao tsara hitanareo na fiteniko ary dia miadana tsy hiesaka hiteny aingana be fa manatony nareo dia resao izy oramatoa efa tokony hifidy ianao io enio tsara ny zavatra tenenina miteny izy hoe mbola misalasala aza tezitra aminazy mety mbola tsy hitany hoe iza le hofidiana dia resao tsara izy avoay le manifesto dia resao izy miadana tsara ohatran'izany resahako zany hitanao misy ny kandida laharana fa 520 marika ravalomanana izay zavatra rehetra natenenina dia tanteraka avokoa ary mbola misy fotoantsika zao mahanavintanytsika zao satria kandida izy nytiako tenenina aminareo hoe resao miadana le olona aza tezitra aza taitaitra fa misy olona mila atao ohatran'izay vao mahazo an'le izy namatsika reny zay nyteneniko anareo hoe rehefa mitafiona amin'ny namana sakaiza dia resao entany mandeha mifiditsika amin'ny larobia amin'ny 7 volana novambra dia hoarotsatsika ny laharana fa 520 amin'izay lantata dia avy eo tsika manisa vato indray ny arivo hitanareo fa mbola ambiance be mbola ao anatiny tsika zao tsika zany iny fientanam-potsika androany iny mbola tohizintsika iny mbola tohizatsika iny hatramin'ny fifidianana fa tsy hoe vita ny faradoboka dia hoe andao akaina amin'izay vita zany ny propagande vita ny propagande fa tsy eritreritra tsony tsia vita ny propagande fa tsika mbola andeha hifidy amin'ny larobia ao amin'ny 7 volana novambra averiko ihany manisa avy aty amin'ny akavia isa 2, 3, 4, 5, 6 laharana fafiriny eo
firy efa fantatrareo fa 5 fa zao aloha tsika de eniny kabary ny candidat larany fa 5 teny mamasina ndao arahoariny sary tena fala anatin'ity manifesto ty dia ho amboaritsika indray lalana aza matahotra anareo ainy dada manamboatra ny lalana vitany dada manangana ny simba aza matahotra anareo mino fotsiny any koa reo lalana vita teo aloha tsisy fikarakarana ho amboaritsika reny ho kojakojaitsika fa ireo mbola tsy vita anamboatra lalana vaovao koa ihany isika koa matoky ahy anareo matoky ahy anareo afa tsy hitoka monina tsony mitaraina ianareo fa tsy misy ny fandripalemana ka mitaintaina isan'andro ny olona ny any ambanivohatra na ny andrenivohatra ary mino ahy anareo fa ampiasa ny fahaizako sy ny tena fahakingako ao amindreo hitatsika naovana ianareo tatsaha zay tena miravoravo tanana sahirana tsy afaka mamokatra satria be dalo ary ny ombonareo a lasa ny sasany hoy ianareo hoe miteny eto amin'ity kianja be mamasiny ty ah ary tena milaza aminareo fa tena hanao an'le izy amin'ny fahaizako fahakingako ary nydrina fio fomba an'Andriamanitra ahy miaraka aminareo anarina isika ka inona ary ny vahaolana ahoana hoe inona ny vahaolana manifesto ny vahaolana izy no fidinina ontso matoky ainareo dada fidina fa tonga hiaranareo dada ary tena anampy anareo dada matoky anareo aza matahotra ry vahoaka malagasy tokony omeko anareo fa efa voasoratra ao amin'ny manifesto ny asa rehetra ho ataotsika ary io manifesto io tsy natao hoe entina anaovana propagande fotsiny fa tena entina anarenana ny firenentsika anamboarana ny simba anomezana ireo tsy mba manana ary ananganana asa ho andreo tsy anasa ianareo milaza hoe fa manana aza matahotra reo zay tsaka fanananareo fa hampanana ny tsy mbola manana hoy aminareo hoe tsy maintsy ampiasa ny fahakingako ah ary koa ireo teknôlôzia vaovao ireo traikefa nanako miaraka amin'ireo relation na fifandraisana amin'ireo firenena sy olona manana ny faiza manokana za matahotra nao ho ataotsika ho tanteraka daholo ny zavatra rehetra za matahotra nareo ty daty teny daty a ianareo zay mitebiteby ianareo zay misalasala ianareo zay manahy ahy zao ihany nresako aminareo dada tsy misangy fa rehefa zay de zay ary rehefa ho ataony de ataony koa ho vitatreo ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana hiasa hiaraka amin'ny fitsarana isika mba tena fitsarana marina nitsorany maizy azy manana maisy azy mpitsara hiasa hiaraka amin'ny mpitandro ny filaminana isika amy azy reo fitaovana ary mba olona ho atokisany vahoaka minoa ianareo fa tena ataotsika zay tena apatokiny ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana hiverina fifampatokisana zay ny tena lesiko ato amin'ity fireneny ity ahoana tokoa moa no atokisa vahoaka ny mpanonga-panjakana
Tena rehefa tapitra rehefa vita ny kabarin'ny candidat larany fadimy amby roapolo dia tsy karitra teny fa dia lasa tokoa ny olona lasa daholo le olona vao vita le kabarin'ny candidat zany hoe le artiste efa nytao aoriana tonga dia le olona lasa nampalahelo indray le artiste ary zareo nampalahelo indray mahita le artiste hoe zareo mihira le olona mody eny fa iny aloha zany dia efa pirofo mazava fa ny candidat larana fadimy amby roapolo no tena natondian'ny olona tao amin'ny kianjabe no Mahamasina ngezaka io nkianjy io tena ngeza io satria mahita an'le olona mivoaka ao ianao tena gaga hoe oay omby tao ve reo olona reo fa tena omby reto dia zao tsika anaraka ny dian'ny candidat larana fadimy amby roapolo tany Antsirabe aroarany sary zao dia zao dimy amby roapolo markaravany manana dimy amby roapolo markaravany manana miasa tsara, miasa mafy, miasa aina zao tsika aina ampilahaina tena hitanareo tanora mba manana no avinareo ohatra nireny amin'ny firenena mandroso reny tena hitanareo tanora tena mba afaka mihetsika fa amin'izao fotoana zao tsy afaka no ninino no nilanja politika aza matahotra anao matombo dady hitady hevitra nyzanato any ianareo mpampianaka da matahotra nareo fa tena hojerena araka zavatra mba hahatonga nareo mendrika ho sahaza nareo ny asanareo satria ny mpampianatra mamolavola mpampianatra mikolokolo ny fonctionnaire araka ny resahako ao dia hoe efa nitotongana zato isan-jato ny lanjabolo dia zany mahatonga n'izy ireo fa mamandeha miafinafina ery ny andina satria matahotra izy sao dia misy mahita dia tena ho karakarainareo nareo zao dia somary ataotsika aingana kely mety ataotsika le hoe miatovavako aty dia hanao propagande fidio ty le misy azy io akaiky le misy soratra hoe aritsaya amin'ny boaty mangarahara ny vatinao dia zao misy toko mahitana azy miala vaty ambany manisa enitsika vaty ambany ray roa telo efatra dimy fidio markaravany lana fa dimy amby roapolo tsy anenina ianareo tsy anenina dimy amby roapolo markaravany manana
zao ndrayntsika dia anaraka ny dian'ny candidat tany Ambatolampy Amboy Mandroso somary enjikenjeko fotoana andao tonga dia arahana ny sary dimy amby roapolo markaravany manana 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 programme manifestant amboniny tanana teboka rody midina andalana fandripahalema sakafo sy fampianarana voly sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamoly fizahantany tiana atao hoe manifesto avereno manifesto manifesto tia natao hoe famezatoky mametoky anareo aho fa rehefa tonga ny fifidianana dia hifidy ahy ianareo matoky afa hifidy ahy ianareo dia ho taterahantsika daholo ny zavatra voalaza ato anatin'ity zava-dehibe ty ao anatin'ity misy folo ao a na raiky ambe folo zao ny teneniko aloha amboarina daholo ny lalana mampifandray anty community rehefa vita ny lalana averina indray any fandripahalemana rehefa vita fandripahalemana tsabona sy karakaraina ny tsy salama ny hôpitaly rehefa tonga zay ampianarina daholo ny zanakitsika mena blouse sy mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny candidat laharana fadimy amby roapolo tonga ty Ambatolampy aho anao propagandy ny atao hoe propagandy dia fandresen-dahatra ny mpifidy mba hifidy an'le candidat tsy ampy anefa zay fa tsy maintsy manana programa anasa mazava ary mame antoka ny vahoaka hoe tena hoatoan'le izy dia zao tia misy hoe manifesto avereno manifesto avereno mandeha manifesto ty zany le famezatoky ataony markaravany manana candidat laharana fadimy amby roapolo amin'ny vahoaka eto Ambatolampy sy vahoaka eto Madagasikara amboarina indray ny lalana eto Madagasikara eto Ambatolampy faharoa fandripahalemana ny fandripahalemana zay tena mampikaikaiky ny vahoaka rehetra eto Madagasikara na avy any Fort Dauphin na avy any Diego tany Mazanga zay dia tany Tomasina eto Ambatolampy zao fa mitaraina daholo ny olona fandripahalemana na tanan-dehibe io na ny andrenivohitra io na ty ambanivohitra io mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny candidat laharana fadimy amby roapolo ny firenena andalam-pandrosoana dia omena internet maimaimpona atsoato mandraka zao tsika mbola tsy nahazo fa iresaka an'izay dada hoe mba hiditra maimaimpona an'izay ny internet aty amintsika ty ahafahanareo maka tsara ohatra ninona ny teknika fambolena vary fambolena ovy fanaovana vilany nareo mahay vilany tsara be ty iny kapa zay dimy amby roapolo markaravany manana dimy amby roapolo markaravany manana araka ny tenin'ny candidat laharana fadimy amby roapolo teo dia hoe isika matoky azy ary izy kosa dia matoky atsika ary matoky izy fa hifidy azy amin'ny fafitony volana novambra amin'ny laroby dia hoarotsaka le laharana fadimy amby roapolo dia lany dada tapitra ny fandaharana androany rapitso miverina eo indray zany velomo rapitso alefa dada alefa dada alefa dada dimy